Faly miarabanao amin'ny sabotsy 5 ny volana janoary ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe izy no vidim-panavotana ho antsika. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Matthieu 9:5-12 sy 17:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny hariva ny andro dia nety ny olona tany aminy demoniaka maro, ary ny teny namohan'ny fanahy maloto, ary ny teny nahazitranan'izay rehetra narary, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe izy no nitondra ny rofintsika ka nitondra ny aretintsika. Matthieu ao amin'ny asa sorany dia nampahafantatra antsika ao amin'ireo andininy ety ambony fa Jesosy dia tonga mba hanatanteraka izay naminan'ny Isaia, ny fanesorana ny fahotantsika. Nanome ny ainy ho vidim-panavotana ho an'ny maro izy. Hoy ny Matthieu 2:17 sy 17 hoe ary na iza teo ambony indrindra aminareo dia aoka ho mpanomponareo izy, fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompona fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho afitra isolon'ny maro. Izay fanarahana na izay takiana amin'ny famotsorana ny babo iray no vidim-panavotana. Babon'ny devoly izao tontolo izao, babon'ny ota, ary noho izany dia voaheloka ho faty noho ny ota. Lasa babon'ny devoly ara-dalàna isika, mandra-pandoavan'i Jesosy ny vidim-panafahana ny ota ho antsika, ho afaka amin'ny fahefan'ny Satana, ary ho afaka amin'ny loza, ho afaka amin'ny fahafatesana ara-panahy. Tao anatin'ny fatoran'ny fahafatesana ara-panahy isika, ary tafasaraka tamin'Andriamanitra, tsy nanana fanantenana sy tsy niaraka tamin'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao isika. Niova nefa izany rehefa nanolotra ny ainy ho an'ny fiainanao Jesosy. Izy no vidin'ny fahafahanao. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Petera 1:3-5 manao hoe fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina monjy ny tsy marina, mba hitondrany antsika ho ao amin'Andriamanitra. Ny fanoloana toerana izany, nanolony ny tenany mba hanananao fahafahana hanompo an'Andriamanitra sy haina ho azy. Tsy nanota izy, masina izy ary marina, ary ankehitriny dia tahaka azy ianao, masina sy marina ary tsy misy ota. Hoy ny Kolosianina 1:1-2 sy 12 hoe ary ianareo izay oloko azy fahiny sady fahavalo ny sainareo noho ny asa ratsy no nampihavany ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiny amampondra eo anatrehany. Mahatalanjona izany. Hitanao izao ny antony hifaliantsika amin'ny maha-kristianina antsika ary feno fiderana sy fifaliana mandrakizay. Izany dia noho io afatra fanolotoeran'io. Jesosy ny vidim-panavotana, naka ny toeram-pahotanao izy mba handraisanao ny toeram-pahamarinany. Nisolo ny toeranao izy, ny amin'ny fantranao, ny fijalianao ary ny enatrao mba hanananao fiainana feno voninahitra, fahefana, fanapahana ary fahavokarana. Isaorana ny Andriamanitra.